Sarai sy Jesosy Kristy taom-baovao sady alahady voalohany amin'ny epifania io ny ten'Andriamanitra voalahatra ho fakiny araka ny perikopa fanekena taloha boky Deutéronomie toko fahafito ho raisina manomboka amin'ny andininy fahasivy azo ady amin'izany no anakinana ny toriteny. Koa aoka ho fantatrao fa Jehova Andriamanitra ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka arivo mandimby ary mamaly miariary izay mandrafy azy amin'ny fandringanana azy. Tsy hitarehetra izy ny amin'izay mandrafy azy fa hamaly azy miariary. Koa tandremo ny lalàna sy ny didy ary ny fitsipika izay andidiko anao anio ka arao izy. Ary raha mihain'ireo fitsipika ireo ianareo ka mitandrina sy manaraka azy dia ho tanterahin'i Jehova Andriamanitra ao aminao ny fanekena sy ny famindram-po izay mianiana tamin'ny razanao. Dia ho tianao sy hitay anao ary amaro anao izy. Ary izy hitany atera-kinikibinao sy ny vokatry ny taninao dia ny valinao sy ny ranom-bolokao sy ny diloinonao ary natera-kinombonao sy natera-kinondra-manotsinao any amin'ny tany izay mianiana tamin'ny razanao menanao. Tahiny ianao ny mihoatra noho ny firenena rehetra. Tsy misy lana ka tsy hiteraka na ianareo na ny biby fiompinareo. Ary arovan'i Jehova tsy ho azon'aretina ianao ka tsy misy ameliny ianao ny aretin-dratsy ny Egipta izay fantatrao. Fa ataony amin'izay rehetra mankahala anao kosa rehetra. Ary aoka ho laninao ny firenena rehetra izay atolotry Jehova Andriamanitra ao anao ka aoka tsy hianatra azy ny masonao. Ary aza manomboky ny Andriamanina fa ho fandrika aminao ireo. Ho tohizana ao amin'ny fanekena vaovao taratasy ho an'ny Hebreo. Hebreo toko faharoa ho raisina manomboka amin'ny andininy fahafolo. Famendrika izay antony nanaovana ny zavatra rehetra sady nahariana ny zavatra rehetra raha mitondra zanaka maro any amin'ny voninahitra ny ahatanteraka ny tompony ny famonjenan'ireo amin'ny fahoriana. Fa iray no niavian'izy roa na izay manamasina na izay amasina. Koa izany no tsy mahamelatra azy anao ireo hoe rahalahy ka manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana no ilerako anao. Ary koa izao atoky azy ary indray koa indreky izao sy ireo zaza nomen'Andriamanitra. Koa satria manana nofo aman-drano zaza dia mba nandray izany koa izy mba handrindranany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandany fiainany rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny herin'ny fiotahotra ny fahafatesana.
Fahita marina, fa tsy anjery ovonjery, fa taranaki Abrahama no vonjery. Koa amin'izany dia mendrika mba hatao tahaka ny rahalany amin'ny zavatra rehetra izy, mba hompisorona be mamindra fosy mahatokony amin'Andriamanitra, mba hanaovany ny fanavotana noho ny heviny olona. Fa satria nalaim-banany tenany tamin'ny fahoriana entiny, dia mahavonjy izay alaim-banany izy. Ho faranana ao amin'ny filazan-tsaramasina araka ny marika. Marika toko voalohany, ho raisina manomboka amin'ny andininy fahasivy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta ny Galilea Jesosy, ka natao nijaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy, dia hitany ny lanitra misokatra, ary ny fanahy midina tahaka ny voromailala ka nakeo ambony. Ary nisy teo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalaka, ianao no sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanaovany hevitra izy. Ary tany an-hevitra efapolo andro izy ka nalay ny Satana fanahy. Ary teo amin'ny biby izy, ary nianjena niloko azy. Ary rehefa voasambotra jamona dia nakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsaran'Andriamanitra ka nanao hoe: efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebary ianareo ka minohy ny filazantsara. Masina ny tenin'ny Tompo. Sambatra vita amin'ny famindram-po, tsy ahitany saina fa maro ireo soa. Raha ny herinay dia kely sy bitika, ho ampiry izahay tandrina ireo fitsipika, mba ho isan'ireo izay andray, ireo fampanantenana tsara ataonao izahay. Amen.